mahakasika ny tranga omaly tamin'ny Kandida larina fahenina amby 30 dia mitondra fanazavana ny ao anivon'ny vondro topileovan'ny gendarmerie amorony mandi maly zany a tokony tamin'ny 7 ora ariva rehefa nandalo teo amin'ny limite zany hoe fidirana tao amin'ny circonscription amin'ny groupement ny amorony mani io candidat anankiray numéro 36 dia efa nisakanan'ny gendarme tsy andeha satria efa misy le rindran-damina zany paikady atao iadina amin'ny fanafihana eny amin'ny lalam-pirenena zany hoe misy ny fanakanana ny fiara rehefa maromaro ny fiara mitoby eo zay vao alefa zany hoe mba tsy ialana amin'ny fanafihana milaza nefa io candidat anankiray io fa manana mpitandro filaminana anankiroa miaraka aminy ary niezaka izy nandresy lahatra ny zandary teo atoerana dia nandeha nalefa zany izy fa tsy voatazon'ny zandary teo rehefa tonga teo amin'ny PK 279 97 eo amin'ny lalam-pirenena fahafito tomobile anankiroa zareo mifanaraka zany 4x4 ny teo alohany izy ao anatina inday berline anankiray tomobile kely nisy vato teo ampovoan-dalana io vato tsy fantatra na hoe fanakanan-dalana marina ve sa vato mety nanoanana camion mety ho ampanina teo atoerana le 4x4 rehefa nandika io vato io zany tsisy problème fa lasa izy fa le ny fiara noentin'ny candidat fahenina amby 30 kosa dia voadonan'io vato ny carter ny arivaky rehefa nandeha afaka 300 metatra teo izy dia taraky teo le fiara misy moa nresaka hoe fanakanan-dalana ry izy raha tena fanakanan-dalana marina ve fanontaniana mipetraka rehefa hitany dalo hoe tena io taraiky marina le fiara maninona ny dalo tsy tonga nandroba andry zareo fanontaniana faharoa mipetraka raha hoe tena nisy marina ny dalo andeha androba andry zareo naninona ny mpiaro azy na bala ray tsisy napokandry zareo fahatelo mbola tena ivato zany tokotokony tamin'ny valo sasany alina nandeha naka io candidat io ary nitondra azy nametraka azy tamin'ny trano fandremba iny eto ambositra izy nahita rehefa teo izy voasariky ny gendarme nakeo ivato le fiara tsy nisy entana very na entana anankiray tsy misy fitaratra vaky mpanakandalana zany iarahantsika malala fa raha tena hoe anakandalana ny tanjon'olona anankiray ataoko efa tsy tafahetsika teo le fiara nanao zay nataony izy ary tsisy entana tokony ho tafajanona atao anaty fiara ary mety andratra n'olona mpandeha tao anaty fiara izy diso ny filazana fa tena hoe fandrobana le izy tena amin'ny lalam-pirenena very ny entana izy tenany dia afaka manaprofo fa tsy nisy entana very na iray nazanona tsy zany ndraisina ny fepetra nalaiko tany atoerana ny candidat numéro 36 miaraka amin'ny mpitandro filaminana anankiray mpiaro azy napetraka amin'ny toerana en sécurité toto ambositra ho an'ny rehetra zay mampiasa ny lalam-pirenena fahafito eo ny mpitandro filaminana manao zay aintso zavatra anatanterahana ny asa ny fitandrovana ny ain'olona sy ny fananana fa nazanona tsy zany itsika koa dia tompona ndraikitra amin'ny sécurité tena tsika tsiray avy rehefa sakanany ianao hoe aloha mba hijanona miaraka amin'ny groupe miaraka départ avy any amin'ny limite miakatra ty amin'ny vertananarivo dia tokony hijanona ianao fa misy antony mato mandray andraikitra ny gendarmerie hoe alolo mijanona départ groupe dia zay le rindran-damina fa vao mandeha irery ianao misy zavatra mahazo anao avy eo lasa mifanometsiny